fasan'ny karana ny ain'ny marary ny mponina ny kandidarina. Polisy pirenena mitoy ny fampiaran-dalàna. Jeux mondiaux any QATAR vonina tanteraka ny malagasy. Manantitra ny arabo ambam-pirarintso anareo tompokilasy tombovavy ary manasa ihany koa anaraka ny vaovao eto amin'ny fahitalavitra MBS. Nidina ifotony androany ny kandida ben'ny tanàna eto Antananarivo renivohitra atolotry ny antoko tiako Madagasikara Rina Randriamasinoro. Teny amin'iny fasan'ny karana iny izy ary nandeha ihany koa tamin'ny toerana hafa ary dia niaino sy nijery ny olana mahazo ny vahoaka no tena votoatin'ny diany tamin'izany. Noro fitiavana no mitatitra ny vaovao amintsika sary ny tahiry ny aina. FASAN'NY KARANA anisan'ireo toerana be olona mifamezivezy indrindra satria vavahady idirana eto amin'ny commune Antananarivo renivohitra. Nijery fotony zava-misy iainan'ireo mpampiasa ny toby fiantsonan'ny taxi brosy sy ny tontolo iainan'ireo mponina manodidina irina. Tsika rehetra tamin'ny faharoa io araka ny foana hoe tonga miaraka fanamboana fa miasa miaraka ny hoe mandeha zay mijery zava-misy fotony fa mbola ho avy fotoana rehefa propagande fa makaherany rehetra ary manentana ny rehetra ndray andraikitra fa vitatsika mampandroso an'io tsika miaraka Tsapanandritra izany fa mila ampina ny ezaka amin'ny fanadiovana ny tanàna sy ny fisokirana ny lakan-drano fivarinan-drano maloto. Ny hainy ny marary ireo mponina irina. Mandavataona dia miaina anaty rano toy izao ny mponina eto amin'ny fokontany Ankadimbahoaka Atsimo, boriboritany faefatra. Ny kandida ben'ny tanàna Antananarivo atoko Madagasikara izay nahatsodrano tamin'ny filomarika Ravalomanana filohan'ny atoko Timo. Mitondra ny larana faharoa. Tsy ho lava resaka sady tsika tsy mahay an'izany fa tonga dia vava tsika asa no atao. Mipetraka ho vahaolana amin'ny fahasairana ny mponina Antananarivo renivohitra irina. Teknisianina efa vita sedra tamin'ny fahaiza-mitondra sy mitantana nandritra ny fepitaona nahatalen'ny fitantanam-bola teo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra azy. Fahaiza-manao izay mbola namafisiny nandritra ny anisana ny andraikitra maha-sekretera jeneraly azy raha teo izany. Eo amin'ny fiatrehana ny fifidianana ben'ny tanàna sy ny mpanolo-tsaina izay ihany dia finiavana ampandroso fa tsy hoe voninahitra na fitiavam-bola no nirotsahan'ny kandida Asinjaka Rasamy Manatsoa ao Ampongatsara. Izy dia natolotry ny antoko tiako Madagasikara amin'izay fifidianana ben'ny tanàna izay. Leo ny fampanantenana pôkaty mantsy ny vahoaka eny an-toerana ary dia manantena an'ity kandida ben'ny tanàna atolotry ny tiako Madagasikara ao amin'ny commune Pongatsara ity. Mirado Rabenjamina no mitatitra ny vaovao sary ny Mathieu Prince. Izy no Asinjaka Rasamy Manatsoa, kandida hisalotra ny anarany antoko tiako Madagasikara ao amin'ny commune Pongatsara. Tsy mbola nitantana ny tanàna akory izy dia efa nahavita asa fampandrosoana marobe tao amin'ny commune misy azy. Ny zavatra tena andrasan'ny olona dia olona vonina ny tantana, mahay mitantana ara-pahamarinana sy manara-dalàna. Izay zany no andrasan'ny olona ary ny hafainganana amin'ny fanatanterahana. Satria ny olona zany mahatsapa fa ny fandrosoana ao amin'io commune io dia tsy misy raha tsy rehefa tombotombotra ny fifidianana. Izay zavatra nefany tena hitako hoe lesoka satria zany le fahalemena sy ny zavatra marary ny mponina zany fantatrao tsara nefany tsy tanterahanao raha tsy rehefa tonga ny fifidianana. Tsika tsy manao an'izany fa rehefa tokony ho tanterahana ho an'ny vahoaka dia atao ho an'ny vahoaka.
ny atoko tiako Madagasikara dia ny atoko manana foto-kevitra izay mipetraka tsara indrindra eo amin'ny vinam-piarahamonina izay mantoko ny atoko manana viny izy ary io vinany président Marc Ravalomanana io dia iraisanay izay ny antony hoe aleo tsy miova satria vina mitombony io fa tsy vina misavoambona. Ny taona 2024 izy nefa kandida ary mbola nirotsaka indray amin'ity fifidianana izay atao ny 17 novambra ity. Tsy mbola nivady-pitokisana tamin'ny antoko tim. Fa ny antoko tiako Madagasikara dia manana kandida ben'ny tanàna manerana amin'ny Madagasikara ary dia efa mihaona tsy kelikely amin'ny flot national ny antoko tiako Madagasikara re matoa Marc Ravalomanana izy ireo. Ndeha ampahafantarina amintsika menakavy ary ny ampahany amin'ireo kandida ben'ny tanàna atolotry ny tiako Madagasikara ireo. 700 ny isan'ireo kandida ben'ny tanàna mirotsaka amin'ny anaran'ny antoko tiako i Madagasikara. 500 kosa ireo kandida ho mpanolontsaina kominaly amin'ny anaran'ny antoko ihany. Andrasana ny famoahany senin lisitra ofisialy. Efa mihaona tsy kelikely amin'ny flot national ny antoko moa izy ireo mandray ny toromarika rehetra hiatrehana io fifidianana izay mipaka mivantana amin'ny vahoaka io. Jules Augustin Randriamamonjisoa mandoto Betsoana. Ramananiary Boudorlala Manjakandrina Ampaneva. Richard Rakotoarsan Faratsio. Tojo Fifaliana Rafalimanana Manjakandrina Antsahalalina. Zo Suzy Raharnosy Manjakandrina Kazondandy. Albert Edmond Ranaivo Manjakandrina Miadanandrina. Antsarandrea Miaja Manjakandrina Mbatolona. Jean-Baptiste Rakotoarsoa Anjosorobe Tampitanàna. Jean Bosco Randremparany Manjakandrina Ambotrolony Mahitsy. Léopold Raharimanana Anjosorobe Amparatanjona. Jean Rodin Rasamimanana Ambodratrimo Ambato. Samuel Ravonjy Arvelo Manjakandrina Sambaina. Toka Rakotondrazaka Avaradrano Talatany Volonondry. Zelfine Ranedson Ankazobe Miantso. Fa vonona ihany koa ny kandida ben'ny tanàna atolotry ny antoko tiako Madagasikara raha ny eny amin'ny faritry Ambotrimanjaka iny no resahana mitondra ny larana fahafito izany kandida izany ary anisan'ny voizina ao anatin'izay ny hoe fikarakarana sy ny sosialim-bahoaka satria io no tena manahirana ny vahoaka n'Ambotrimanjaka. Iaraka amin'ny Germain no menjanary isika amin'izay tato-baovao izay sary ny Mano Randriamalala. Tena tsara izay fari-piainan'ny mponina 770 faingo raika amin'ny 70 isan-jato izany dia miresaka fambolena zany dia voaloha larana amin'izany moa zany resaka tambary fanatsarana ny tambary io ny fefoloa ny lakan-drano indrindra hoe ny fampidirana rano amin'ny fotoana fanetsana karakara dia fandaminana sy fitantanana ny tanàna n'Ambotrimanjaka amin'ny fahamarinana sy mangarara tsara hoe fantatra ny olona tsara hoe vola miditra ny vola mivoaka ary indrindra hoe ny asa ny fotodrafitratra fa tsy maintsy atsangana amin'ny fanampiana maro samihafa na avy any am-fotoram-panjakana na avy any amin'ny olona mahalala tanana izany dia koa ny fanatsarana ny tanàna amin'ny ankapobeny ny tsena reny ny lalana ny CSB ny sekoly ary indrindra hoe fandaminana ny famoivoizana sy ny fitaterana eny amin'ny tanàna n'Ambotrimanjaka. Eo amin'ny tontolon'ny fifamoivoizana kosa maro dia maro ny fandikan-dalàna eto amintsika na izany ataon'ny mpamily na ataon'ny mpandeha na ho an'izay rehetra mpampiasa lalana amin'ny ankapobeny. Misy ny hetsika manokana izay ataon'ny polisy nanomboka amin'ny tamin'ity androany ity, nanomboka tamin'ny 7 ora maraina ary hatramin'ny 4 ora sy sasany. Ndeha ho rahantsika ny momba an'izay fanadihadiany Noro Fitiavana sary ny tahiry ny aina. Niverina mahazovana indray ny gabraraka sy ny fandikan-dalàna ataon'ny mpitondra fiara sy moto eto an-drenivohitra tao anatin'ny 9 volana. Faritra mena ahitana izany ny Tsarasoatra sy Andranombevavy. Fiara 320 amina 320 nahatratrarana trangana fandikan-dalàna raha moto 220 amin'ny 220 raha tamin'ity andron'ny Zoma 4 septambra ity teny an-toerana. Tapaday fa maro ireo fandikan-dalàna mitranga eny an'arabe ary indrindra zany ny amaroany ny accident zay mitranga ary rehefa natao ny fampitorana natao ny statistika dia tsy any règle daholo ny akamaroan'ireo fiarakodia sy moto
tratran'izay accident zay dia nanapa-kevitra zany teo anivon'ny commissariat central anao le opération aroloza. Efa nisy ihany anefa ny fitsirena taony teo anivon'ny polisy pirenena manoloana ny toe-java-misy. Mbola mitohy mandrakandro any izany, saingy ny mahagaga mbola tsy fongana ihany ny tranga atreto. Tsy manasazy zay tsy sazy resaka vola fa kosa raha tonga ianao mitondra moto tsy misy kasika dia ajanona dia sina mitady kasika ianao. Raha ohatra anao tsy misy assurance dia tenenina anao notifiana satria misy fisy fiainonay manamarina zay hoe reto daholo ny anomalia amin'ity fiarakodiana moto zay entinao ty dia tsara reglena zay satria zay ny fiarovana anao sanatria misy loza mahazo anao. Ny tsy fahatombanana teo amin'ny taratasin'ny fiara na ny moto, ny tsy fitondrana aroloha no anisan'ny tena nahavoasakana ireo mpampiasa ny lalana. Zava-dehibe raha ny fanazavana ny tsy fanaovana ambanin-javatra ny fitsipika amin'ny feny fifamoivoizana ho fisorohana ny loza. Manentana ny olona rehetrarehetra mba hanao kasika sy anara-dalàna amin'ny resaka papie. Fa maro be zao ny loza amin'ny resaka moto dia mba manentana ny mpitondra moto rehetrarehetra. Aritra 10 andro ny hetsika aroloza tanterana eo anivon'ny polisy pirenena, aorian'izay sy ny tatitry ny fitsirena natao. Fa nanoloana nyreny fisavoritahana tamin'ny fanadinana baccalauréat teto amintsika ireny dia nisy androany ny filazana avy amin'ny université Antananarivo ka tamin'izany no nilazan'izy ireo ny fialantsiny no ny tsy filavarariana araka ny tokony izy izay fanadinana baccalauréat izay. Nilaza moa ny université Antananarivo araka ny vaovao fa dia raha vao nitranga ny toe-javatra tsy nety dia nandray fehipetra ary ampiarina ny didy aman-dalàna manan-kery mifanaraka amin'izany fandikan-dalàna izany. Amin'izao fotoana izao dia miditra amin'ny dingana manaraka izy ireo raha ny vaovao hatrany, izany hoe miroso amin'ny fitsarana ny taratasy-panadinana hatrany amin'ny famoahana ny vokatra. Fa maro dia maro ny zava-bita eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra, misandrahaka amin'ny lafiny maro izy io, ny sosialy, ny resaka fotodrafitrasa ary eo ihany koa ny momba ny maha-olona izany. Ndeha ho fantaritsika izany tatitra izany iarahana amin'ny Jessica Miray. Antota taratasy maro no voakirakira ny tompon'andraikitra teo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra nandritra ny taona 2020 sy 2020. Tafiditra anatin'izany ny soram-piankohonana, ny fanamboarana kopia naterahana, ny taratasy fangatahana sy ny fanamariana isan-karazany. Vita tao anatin'ny fotoana fohy ireo ary nahafa-poniponina ny fomba fiasa tamin'izany. Betsaka ny didim-pitondrana munisipaly izay navoaka ho fametrahana ny tany-tan-dalàna teto amin'ny renivohitr'i Madagasikara. Teo amina sehatra maro no tsy maintsy nanaovana izany, nahafahana nanatanteraka asa fanavaozana, fananganana ary fandaminana vaovao. Niara-nisa lahy tamin'izany ireo boribory-tany enina mandrafitra ny commune. Tamin'ny alalan'ireny didim-pitondrana munisipaly ireny ihany koa no nahafahana niara-nientana tamin'ny orinasa sy mpandraharaha maro ho fanamafisana ny fandriam-pahalemana tamin'ny tanàna manodidina ny renivohitra. Ankoatra izay, noraisin'ny ben'ny tanàna sy ny mpiara-miasa taminy avokoa ny fitarainana nalefa ny ponina teny anivon'ny boribory-tany sy ny birao-piasana eo ambany fitantanan'ny commune dia ny doléance izany. Ny isa 570 izy ireo ny taona 2020 sy 2020. Efa nahitana vahaolana avokoa ny ankamaroany ireo fitarainana ireo ary nandraisan'ny ben'ny tanàna fepetra manokana namahana izany. Ireo no manapirofo fa tsy mipetra-potsiny ary tsy ny raviravin-tanana ny ben'ny tanàna n'Antananarivo renivohitra nanomboka ny taona 2020 sy 2020 ka hatramin'ny fiafaran'ny fehim-potoana ny asany. Nitady vahaolana hatrany ho fampandrosoana ny renivohitra. Tsy teo amin'ny lafiny ara-bola ihany fa momba ny fitantanana indrindrindrindra ihany koa. Fa hoeniny amin'ny boribory-tany fahenina kosa isika nanomboka androany ny varavarana misokatra teny Ambohimanarina sy ny manodidina ary ny anton'izany moa dia hitondrana ny zava-bita maro isan-karazany ary mihainoana ihany koa ireo etaetam-ponina teo anivon'ny boribory-tany fahenina izany. Dia hoarahantsika ny momba an'izay tanterin'ny Laurette Berton sary ny Toky Ramarola. Pitsidika manodidina ny 5,000 no kendrena ho avy amin'ity varavarana misokatra andiany faharoa ity izay karakarainy boribory-tany fahenina eto amin'ny commune Antananarivo renivohitra. Mandritra izany no ampahafantarana amin'ny vahoaka anireo mpitantana ny boribory-tany izay misolo tena ny ben'ny tanàna Lalao Ravalomanana eny amin'ny faritra Antehiroka iny.
boribory-tany amin'izao fotoana izao ny boribory-tany fahenina dia mifandray tanteraka amponina ao aminy amin'ny alalan'izao varavarana misokatra andehan'ny faharoa izao. Maro ny hetsika hita teto, maro ny fampiratiana hita teto, ary hita tokoa fa tena manana maha izy azy délégué izay misolo tena amin'ny ben'ny tanàna amin'ny fifandraisana amin'ireo mponina ireo, ary tsy amin'ny kafaliana ihany fa eo ny fitarainana, eo ny fangatahana izay ataon'ireo mponin'ireo valiany ny boribory-tany an-tsitrapo sy ampamendrehana. Koa dia misaotra ny ben'ny tanàna, misaotra ny mpiasan'ny commune, misaotra ny délégué rehetra manampy tosika sy mbola maneho hatrany an'izany fifankatiavana sy firaisan-kina eo amin'ny vahoaka entina sy mpitondra ny tanàna an'Antananarivo renivohitra izany. Azo sokajiana hotely lehibe ny ezaka vitan'ny commune tamin'ny alalan'ny boribory-tany fahenina hoy ny délégué eny Ambohimanarina. Nisongadina indrindra tamin'ireo ny fitadiavana vahaolana ho an'ny sosialim-bahoaka, ny fiaraha-miasa amin'ny tantsaha satria mpamboly avokoa ny ankamaroan'ny mponina eny, ary ny fikarakarana ny antota taratasy toy ny kopia nahaterahana sy ny maro hafa. Ny fanamboarana kopia izay tsy miandry ela fa vita eo no eo raha ny ao amin'ny boribory-tany fahenina manokana. Beda be ny olona ny tanora ny tonga teto nangataka fanampiana, anisan'ny fiaraha-miasa koa ny fiaraha-miasa tamin'ny fiangonana rehetra, na ny fiangonana tao anatin'ny FFKM zany, na ny fiangonana tsy tao anatin'ny FFKM. Ny fiaraha-miasa tamin'ireo mpamboly ireo zany no anisan'ny zava-dehibe koa ny raha-miasa teto. Ny kabinet délégué tena manao asa sosialy be indrindra koa eto. Raha misy olona folo eo, ny fito amin'ireny dia asa sosialy daholo. Misy ny trano efa mandritra izao varavarana misokatra izao. Eo ihany koa ny fampisehoana fahaizana izay ataon'ireo tanora na azo fiofanana maimaimpona teo amin'ny teny anglisy. Izany rehetra izany dia noravahany hira gasy izay vakodrazana mampiavaka an'Antehiroka ankoatra ny kabary. Fa amin'izao efa fidiran'ny mpianatra izao dia manao ezaka manokana ny aonivon'ny boribory-tany fahadimy ho fanampiana ny ray aman-dreny amin'ireo taratasy izay ilaina, ary anisan'izany ohatra ny kopia. Dia ho fantaritsika ny momba an'izay fa voatanterin''ny Germain Nomenjanahary, sary ny Mano Randriamalala. Ny antony ny hitanay tena lehibe amin'ireny dia ny fatahoran'ireo ray aman-dreny, indrindra ireo ray aman-dreny sahirana ny miditra birao, na birao-mpanjakana na ny tribonaly na eto amin'ny boribory-tany fahadimy zany. Ka anentananay an'ireo ray aman-dreny izay mananjanaka mbola tsy manana ny copie d'acte de naissance io mba hanantona aty amin'ny boribory-tany fahadimy, mba ahafahanay manampy azy ireny na amin'ny fampandehanana azy sy ny fanamorana any fikarakarana io taratasy io, na eto amin'ny boribory-tany fahadimy zany na any amin'ny tribonaly. Misy ihany koa reny fitsarana mitety vohitra reny azonay ampidirina amin'ireny ihany koa izy mba hanamora sy hanafaingana ny fikarakarana reny kopian'ny zanatsika reny. Ka eto izay dia milaza amin'ny ray aman-dreny rehetra, na eto amin'ny boribory-tany fahadimy izy na any amin'ny boribory-tany hafa na any amin'ny commune hafa mihitsy ary, satria nafainganina ary namoraina arak'izay azo atao ny fanomezana bulletin de naissance ny zanakitsika. Dia alazaina aminareo zany fa mitondra ny livret de famille misy ny anaran'ny zanakareo ianareo dia ny copie na copie lava dia efa azo anaovantsika ny bulletin de naissance ny zanakareo amin'izay fampidirana mianatra zay. Fa raha ny filarana eran-tany dia mbola voasokajy anisan'ny firenena faran'izay mahantra i Madagasikara amin'izao fotoana izao, miaina ny ambanin'ny $10 ho an'ny 700,000 malagasy izany. Voapirofo izay toe-javatra izay eo amin'ny fividianana ny entana andavanandro raha tsy resaka afa-tsy ny tontolon'ny hena isika. Sahirana mpividy fa sahirana ihany koa ny mpivarokena eo amin'izay lafiny izay. Dia ho arahantsika ny fanadihadiana anankiray momba an'io teo amin'ny rindran-tsarin'ny tahiry ny aina. Mampiseho ny fambanin'ny fahefa-mividin'ny malagasy ny tontolon'ny fivarotan-kena. Zara raha mahalafo ny mpivarokena anankiray ao anatin'ny ray andro eto Antananarivo sy manodidina. Maivana raha teo ny lanjan'ny ariary ka ny $2 na ny $1 hoentina mandeha miantsena dia tsy mahafeno arona akory.
ny mpanao hôtely sy ny mpivarotra ranomasaka no mba mividy amin'ny kilao amin'ireny mpivarokely reny fa ny sarambababahoaka dia mianona fotsiny amin'ny atsasaka mifefany sy ny fahefany. Raha ny tany aloha tamin'ny 10 taona lasa zany tsaratsara ihany mety tsara afaka niodina tsika amin'izay efa sarosarotra amin'le efa be mpanao ny olona sahirana tsy dia misy mataka bidy zara raha matakatra atsasaka mifefa mibeda be tena kisoa dia nombo sosisy totokena akoho totokena ihany zany afaka miodikodin-dratsika amin'le varotra moron-dalana daholo ny olona dia lasa manao katlesy sosisy kely lasa mivelom-belom-pona lamindaminy moron-dalana iny daholo. Tsy mahagaga raha kely aina amin'ny malagasy satria tsy ampy sakafo zara raha mihinan-kena izay mitarika ihany koa any amin'ny tsy fahampian'ny protéine. Fa ao anatin'izay fahantrana izay ao amin'ny tontolo ny fiarahamonina dia misy ireo sokajin'olona tena miaina ao anatin'ny fahantrana tanteraka izany raha oharina amin'ny fiainan'ny hafa. Nisy ny fanadihadiana anankiray izay natao maneho an'izay indrindra teo amin'ny rindran-tsarin'ny Mano Randriamalala. Ety avaratry mahatony no misy ity toerana ity. Tonga amin'ny tsy tapitapy ny camion manary zavatra izay tsy ilaina toy ny potika beton, briky efa tsy ampiasaina, potipotiby, raikitra amin'ny farombaka. Tsy mahatsiaro izay mety ho faharatrana mahazo azy ireto olon'ireto fa miady foa manaina sitra ny ahay mahita izay azo raisana amidy mba ho avadika ho vola miteny ho azy ny sary. Tapireo dia maka briky dia le vialainy zareo ireo amidiny mitady sakafo satria zareo tsy manana. Jonathan, firy taona Jonathan? 12. Inona nataony Jonathan eto? Dia mba tantarao aminay hoe ahoana ny fomba atao eto zany? Mifarombaka. Mifarombaka? Fanizana. Dia avy eo dia ahoana? Rombaka dia mifamaly rehefa misy zavatra tsy mety. Ohatriny isan'andro naza Jonathan? 5 arivo. Dia hoentinay iza le 5 arivo? Inandray aman-dreny. Dia ataony inona? Dana sakafo. Aleo ataoko bango takatra mihitsy e. Nareo izay mitondra eo ambony eo atao bango takatra mihitsy fa dia mba jereo mivalana tsy mandady arona fa aza manao risoriso hoe. Risoriso tsy ekenay mahitsy e. Tsy ekenay mihitsy ny risoriso fa mba jereo mivalana tsy mandady arona fa mahantra itompoko. Mampibaribary ny fahatrahan'ny malagasy ny toy itony sady mampalahelo no mahamenatra. Aiza ireo fampanantenana ny mpitondra fanjakana arabaka teny eto ny hoe mitrongo vahoomana ilay malagasy. Aiza ny fitsinjovana ny mahaolona ary aiza ihany koa ny fanajana ny zon'ny ankizy. Asa mahavelona no mendrika ho an'ny malagasy ray manontolo fa tsy ny toy izao. Eo amin'ny fanatanjahantena kosa vorona ny atleta malagasy hiatrika ny antsoina hoe Jeux mondiaux de plage amin'ny herinandro izy io no toto-saina any QATAR ary dia misy ny tafa tamin'ny mpanao gazety hamantarana an'izay misy kokoa androany. Miradora Benjamina no mitatitra ny vaovao, sarin'ny Mathieu Princy. Isarobidy SBBC Boeny, Chine avy ao amin'ny kluba nankaratra ary Copains Muriel izay samy avy ao amin'ny ambitoalina Nalamanga no isolo tenan'ny Madagasikara ao anatin'ny Jeux mondiaux de plage andian'ny voalohany any Qatar ny foloka hatramin'ny 12 Oktobra ho avy izao eo amin'ny taranja basket lalaovin'olona telo na ny 3-3. Faly tena faly izay efatra voatsonga anatin'ny maro hiatrika an'io tournoi izay première édition io mbola tsy fantatra izay miandry anay ihany fa voniny izay efa bavy hiady ny voninahitry ny pirenena malagasy. Ekipa samihafa misy anay efa bavy fa efa voalazany namako teo voavita ny championnat national NA dame dia efa navory izay efatra ikotrana efa nikotrana zany izay marena sy arivo puis quotidien isan'andro efa azonay zany le cohésion d'équipe. Fanamby lehibe ho an'ny comité olympique malgasy na ny COM ny fanampiana ny fédération na ho fampivoarana ny taranja rehetra eto Madagasikara. Amin'ny Jeux mondiaux zay championnat mondiaux zay
dia azonareo an-tsaina tsara ngamba ny mety ho avo letany zany dia hiatrika an'izay moa zany ny Madagasikara isorana ny comité olympique zany nanohana ny fédération zany amin'izay lalao zay satria izy no iantoka ny fandehanan'ny fédération any lalao antsika any zany ka expérience tsara ho antsika ilay izy satria amin'izao fotoana izao moa zany dia anisan'ny programme izay tohanan'ny fédération mafy ny basket 3 akoatrany andreo programme efa atao zany amin'ny basket 5 tsahivina moa fa nivaloka hatramin'ny 10 novambra ho avy izao ihany koa no hiatrika ny amboarany Afrika ny Ougandany sokady senior lehilahy amin'ity taranja basket lalaovin'olona telo ity. Dia izay ihany koa no namarana ny vaovao teto amin'ny fahitalavitra MBS isaorana ianao naharitra hatramin'ny farany. Samy ho tahian'Andriamanitra veloma tompoko.